vola hoe za pastera itokana rery atendrom-bohatra itokana rery zany zao tsy heninao raha na dia tokana rery tany ianao satria tety zao ilay izy mba nomenanao tsy midika zany hoe tsy mahazo mitokana ianao mahazo mitokana ianao fa manetretena mba ho isan'izay amaly ny antso rehefa tonga amin'ny fotoam-pivoriana ka lasa ianao avy any amin'izay tokantrano misy ianao tonga eto ianao manome voninahitra ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza dino ty teny ty en groupe mifanomanana ny fiaviam-papakatra. Aza mitsoaka fiainana en groupe ka ny mahakamany pastera mana fotoana daholo zareo eny ary zareo mana fotoana fa ianao koa zany mora tafotoana zay koa zany anankiray koa dikan'izay sekolim-panasitrana andro maraina le mpanafotoana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy mora tafotoana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta reo zay efa mitaditady efa metraka démissionna sady sitrana koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny antony tandremo fa tsy afaka hanomana rery ianao fiaviam-papakatra. Miverena amin'izay tenen'i Jesosy fa aza mieritreritra any na révélation fa mihitsy révélation hafa taiza le tenen'i Jesosy dimy miaraka nanomana fa tsy nandeha anankiray izy dimy dikan'izay izy dimy reo zany mifanohana aiza hoe nareo hoe tonga tamin'ny sekoly ahoana efa tsara miomanao papa mifanaitra mahatonga ny afo mirehitra ne misy kitay tsy kitay anankiray fa mifanambatra le izy de miara mirehitra de miara mafana. Tsangano tanan'izay maheno tsara andro maraina alohan'ny makany tsoroany mandidy ianao aloha mahazo eto amen alleluia avereno en groupe hoe avereno mitamba be hoe mifanomanana ny fiaonana mipapakatra mazava be amin'izay zany ny antony ilana ny fiangonana fivoriam-bavaka ilainy zany satria any ianao ny tena manomana ny fihevian'ny mpapakatra. Tsy virijiny anankiray ny fo rery tao am-pitokanana fa virijiny dimy niara ny vory. Alleluia. Solika karazany telo no efa nambaran'i Jesosy dia averiko zarainy zany andro maraina. Solika voalohany solika fitiavana. Isika reto zany dia tokony hitahiry solika fitiavana hatramin'ny farany. Ny solika faharoa mba raisinoty moa solika faharoa dia solika finoana. Isika reto koa zany zay mahavirjiny endry manomana antsika manomana dia tokony hatahiry finoantsika hatramin'ny farany. Ary ny fahatelo solika vavaka. Isika reto zany dia tokony hitahiry fiainam-bavaka hatramin'ny farany. Apokalipsy toko faharoa andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fadimy vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manao hoe kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao dia ho avy ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Solika mila tehirizitsika hatramin'ny farany fitiavana. Natao hoe fitiavana dia mianatritsika mijery sy mampiatra ny fitiavan'i Jesosy atsika. Fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Ny fitiavan'i Jesosy agape dia tsy hoe tia satria fa tia na dia. Dia ampatsahivony zany satria zany ny fitiavana ny ankoatran'izay bla bla bla. Ny tena fitiavan'Andriamanitra tokony ho velona ao anatsika zanak'Andriamanitra dia tia na dia fa tsy hoe tia satria. Eo amin'ny manofo no velona le fitiavana hoe tiako ianao satria tsara tarehy. Fa raha vao miroraka eo izy koa nefa manoka miroraka koa izy miteny io tsy agape zany. Tsy agape zany. Ny atao agape tiako ianao na dia efa melehibe aza na dia efa miantitra aza na dia efa mesola aza. Zany ny hitanareo mahatonga antsika mila mianatra an'izany. Zany ny tian'Andriamanitra ho hita rehefa iverina izy. Tsika reto zany tsisy excuse fa tsy maintsy miaina an'izany. Dia raha miteny ianao tsy hitako zany ndana mitokana. Zay amin'izay le ndana amin'izay. Zay vao zany indray ny teny ndana amin'izay mitokana. Satria eo am-pitokanana ianao no hianatra an'ilay fitiavan'Andriamanitra anao ao anatin'ny imperfection anao. Eny tokoa tian'Andriamanitra foana ianao na tsy miova aza. Tiany olona be zany. Tiany foana tiany foana ianao fa tsy makany an-danitra fotsiny.
sekolim-panasitranaka tso any an-danitra. Andriamanitra anie tia olona tsy miova. Tiany ianao na tsy miova azy. Tiany ianao na tsy fantany azy. Fa tonga fa vady lanitra zay fantany any miditra. Dikan'izay, ao amin'ny fitiavana ianao manana tombonandro afaka iova. Misy amainina kely ankiray nitsifitra kely zay fotsiny tato. Tena nareo reto a. Ny anton'ilay fitiavana manam-potoana ianao iovana. Tsy mahay tehaka mafy be ho an' Jesosy a. Le faharetana zany tsy tokony araro antsika hoe za tiany foana na ohatr' izao aza. Tena kekinao marina zany hoe. Fa raha vao tsy miova nefa hoe tsoro ny resaka very hoe na tiany aza. Finono. Luc 18:8 aminaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo fa omeny raro ny faingana izy kanefa raha avo ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy. Tsika reto dia tokony olo ny finoana hatramin'ny farany. Le fitiavana teo vetivety fa tonga dia nisaoty kely fa tsy maninona. Ny atao hoe fitiavana ihany koa dia manao zavatra tsy manantena valiny. Amin'ny teny hafa izy dia hoe bénévole, volontaire. Tsy haiko inona daholo ny tenenina an'izany. Ny pastera afaka itenentsika an'izany amin'ny fitenin'ny pastera zao. Bojo. Zay koa aminareo zay. Bojo. Tsy any aminareo ahoana zany antsika azafady. Bojo. Ianao zany ampianaran'i Jesosy rehefa manao zavatra atao fotsiny. Inona ny tombony ho ahy? Ary atao fotsiny. Alléluia. Finoana, isika reto tena mila mianatra, miaina-pinoana, mitahiry finoana, miazona finoana, avy ireny hoe hatramin'ny farany. Ny tena finoana an'Andriamanitra ry havana dia finoana an'Andriamanitra zato isan-jato, tsy mitapoka fahendrena ary tsy mifangaro sain'olombelona. Zay tena finoana. Tsy midika fa miaina an'izay daholo tsika rehetra fa mba mizara fotsiny Fa dia mifampidiridiry mijerijery tsika fa mizara an'ilay vérité Ohatra. Misy olona reraka be dia mihaona aminao dia reraka be pastera. Zao hoe makaina fotsiny. Zay zao efa finoana mitapoka fahendrena. Fa tena vrai finoana zao dia zao. Rahalahy, ao amin'ny herin'ny fahirezany tsy ritra. Matanjaka ianao zao ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dao! Beton fandrinao ndana to dia zany zao to dia finoana 100%. Aza mifampijerijery fa mbola samy eny an-dalana daholo tsika. Halleluja, fampaheriny antsika eto e. Azonareo ve zany tantaraiko izany ve? Zany hoe tokony ho vitanao foana ny mampitodika ny any anatinao. Ino an'Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra, tsy hanampiana zavatra hafa. Ohatra ny mararirary kely ny andohako. Zao sady hivavaka tsika fa asio to dia mahafantatra daholo ny rehetra. Zay zao tsy finoana 100%. Eto tsy hoe manameloka na miteny hoe diso be anao, tsy zay fa zay zany ny fatra-pinoana mety misy antsika tamin'izay. Fa eto tsika miamandroso any amin'ny finoana tanteraka. Ny idéaly zany ho avy ny fotoana vao mitranga izay to tonga saina ianao. Zao famantana zao narak'izay mihina miditra tanana maray tonga dia sitrany ireny. Anaran'i Jesosy. Aiza ihany le teo ary. Andriamanitra ny hamindra fo amintsika. Tsy mampaninona za mandrosoa foana reto aza avy tandrefitra dia kiviny devoly amin'izany hoe ianao nge tsy mihinao akory. Mihinana ianao fa le fatra mety mbola hatreo fa mandrosoa. Tsy hoe tonga dia hanana an'izay daholo fa eto amin'ny resaka hoe tokony ho zay daholo zany zao ny fomba fiatrehantsika isan'andro. Finoana tsy misy idira ny tsy mangididy ny tanako fa manazava aminao.
tsy misy idirany fa efa mividy eny tananao. Tsy diso ianao zao raha mampitondra mbavaka ohatr'izao ito mbavaka pastera fa andefa ny zanakay any an-dafy zay. Voninahitra hoan'i Jesosy efa nanangona efa 10 taona zay dia efa misy ao vonina fa mila toanana mambavaka. Sa zao tsy miteny hoe tsy finono zay. Voninahitra hoan'i Jesosy fa manan-katokona, manan-katao, manan-komena zany ray aman-dreny ho an'ilay zanany. Tena akaikinao tsara zany hoe. Fa ny tena finoana, pastera, karaha mahazo omaly efa lany omaly nefa ny zanakay tiany ao any an-dafy. Fa zay nefa mino. Eto tsika misaintsaina arany. Possible ve kan zay olo zay? Sekoly padasitrany isaky ny talata maraina. Possible sa tsy possible? Tena akaikinao, zay zao le finoana 100% zay hoe. Tsisy ninona eo an-tananao. Nefa mino be anao. Fa afaka hitranga le izy. Alléluia. Tsy resaka hoe aranofo be aratany fa mba ho azonao. Hoe ny rehetra momba anao azon'Andriamanitra karakaraina. Rehefa manaiky ianao anokatra ny fonao sy ampiasa ny fonao eo amin'ilay dingana tiany mba hisy ianao. Resaka vavaka, toy izy ny Luc 18:1 teo amin'ilay teo feo ambony kely eo aminaran'i Jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tokony olo mivavaka hatramin'ny farany isika. Pastera, ka le toerana misy mihitsy tsy afahako mivavaka. Any akibony tronga ianao? Bavalio tsy any. Ay, nisy olona zay mantsy na dia mbola tany akibony trondro ary izy. Dia mbola mivavaka izy reto Ka any ane tsisy réseau Ianao mihitsy nefa manomboka fa tsy te hivavaka zay fa tsy hoe tsy problème na réseau. Za tsisy crédit, tsy problème na crédit. Za tsy manana poste Android. Tsisy idiran'izay. Tsisy fo. Fo mantsy no ampiasaina. Fa raha vao manana fo ianao, matoa izao mbola afaka midiridiry mijery anao io, mbola misy fo ianao io. Afaka ampiasaina zany zay fo zay hiresahana amin'Andriamanitra. Vavaka matoky an'Andriamanitra. Tsy vavaka manery an'Andriamanitra. Vavaka matoky fa napetraka le vavaka. Fa Andriamanitra no mamaly an'iny amin'ny fotoanany, amin'ny lalany, amin'izay tiany, amin'ny fombany, any amin'izay tena fantany fa le tsara indrindra. Afa-po sy ampitsikitsika ianao. Tena akaikinao, ny anjaranao mivavaka hoe tsy anjaranao ny kajo hoe. Anjaran'Andriamanitra mamaly hoe tsy anjaranao ny fotoana hoe fa anjaran'Andriamanitra mandamina hoe. Rehefa mivavaka ianao hoe tsy maintsy mivaly iny hoe. Tsy maintsy. Mila mianatra ianao manam-paharetana tandreo amin'izay verina any amin'ny fruit de l'esprit manam-paharetana satria manenina. Tsy izy ny terentsika. Fa ianao ny manery ny tenanao. Fa fantany io amin'ny fotoana ilanao anio. Alléluia. Ao anatin'ny vavaka dia mahitany fahafinaretan'ny fanatrehany, plaisir de présence. Mba tonga anao ho tamana ao anatin'ilay fotoana manokana hifampiresahanao aminy. Isika zanak'olombelona rehefa tsy mahita plaisir dia tsy tamana. Ka mba ny ahatamananao hiresaka amin'ny tompo mangata amin'Andriamanitra mba hisokatra ny ao anatinao ahatsapa ny fahafinaretan'ny fanatrehany. Salamo 16:11 avokisa-pifaliana ny eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tananao. Mandrakizay ho an'izay efa namaky an'izay. Izay mbola tsy namaky an'izay dia mandray atsoratra ianao dia miverina kely mijery an'izay androany hoe faiza marina misy an'izany. Ao misy an'izany eo. Tondra fifaliana ny fanatrehana. 16:11. Salamo. Mangata amin'i Jesosy, Jesosy na le romodritra aloha amin'ny sakafo ohatry ny efa any amin'ilay mofo ny saiko. Mangata amin'ny fanampian'Andriamanitra fa hanampy anao izy hitarika hoe tsara lavitra noho ny mofo izay natolony izy manolotra anao mofo, izy manokatra ny lelanao andretsirokanina, izy mahasalama ny lalakanina mba handray tsara sakafo fa tsy midegoby ianao. Izy ny matateraka anao mbola afaka misakafo. Izy ny
manome anao lesona mahakasika ny fankasitrahana hoe tompo tiany misy lasa mahay misaotra ianao amin'ny zavatra rehetra fa tsy aro canard laqué au poivre vert chèvre miel isan'andro ny laoka misy incuny tena atao hoe omelette dans sa présence firy nefa mba nsitraka an'izay fahasoavan'Andriamanitra zay lay atody ny kapoana sy ny endasiny eo amin'ny fanatrehana tsangany tena mba tsangany zay efa mampinina atody zany ianao ne zany l'izy ne tsy eo amin'ilay sakafo ao amin'ilay fahatsapanao fa izy nanome anao ilay sakafo hitanao le misy zavatra raha vao diso ny fomba fijerentsika dia manjary lasa misy diso be dia be fomba fihetsirentsika fiainana azadino keo fa nivavaka dia faneho-piankinana lay solika fitiavana ry havana dia tehirizina eto amin'izay zany tsika hiditra amin'izay ho lasa virjiny endry ianao alleluia tonga ihany no fotoana ka lasa endry ianao asitehaka aloha ho an'ny tompo ho an'izay lasa endry androany maraina pastera tehirizina amin'inona le fitiavana ary makany amin'ny restaurant kely fa meme cadeau any ve ny tehirizana azy eny iny mety fomba mampanao tokony ataonareo menakavy sy tokony atsiarovanao pastera raha izay fa tia le lesona Matthieu 24:12 mihaino tsaritsika amin'ny anaran'i Jesosy noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiava maro ny solika fitiavana tehirizina tompokilasy tompovavy amin'ny paseka anao le izy mipopoka be nisy to dia fa niteny tao nareo amin'ny fankatoavana aoka izay rehetra mpankatoa atao trano hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra zay zany mahatonga antsika io mpakatoa vao mietsika kely no makato mila makato eny koa mpakato zay foana ny antony aika ianao io zany tsy afaka hitahiry an'ilay fitiavana tian'Andriamanitra ho hita hatramin'ny farany raha vao tsy mpakatoa ianao ny finoana dia tehirizina amin'ny Timoty 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio tsy hoe manala tsemboana fa fieritreretana tiako tenenina ao fa dia misy misy ty pastera ko dia sasa mihitsy ny ambomite dia mamafa-tsemboka tsemboka ary ako azo koa ianao tehirizina amin'inona ilay fitiavana mianaraka lesona tsara taona sekoly le teo fankatoavana ok ny finoana tehirizina merci pasteur amin'ny fieritreretana madio raha eto zany ianao miteny hoe za pastera pino ratsy saina tsy pino ianao ny pino ratsy saina dia tsy pino mila atao autocollant zay eo amin'ny fiaranao pino ratsy saina dia tsy pino tsy kireto zany raha te ho tonga olo ny finoana dia tokony olo ny fieritreretana madio zay mitranga eo mitranga fa mahita irika foana ianao hoe tsy zany io hoe misy zavatra ohatr' izao mahatsara an'io hoe zany no atao hoe finoana tena hitako mihitsy le ranabavy tonga ty nangarika tsy mba le raba mihitsy zao manina tsara ranabavy titsika izy titsika re izy hitanareo amin'izay ve hitanareo ve le ao anatinao ny ao anatinao tsy manaiky isaina zavatra ratsy zay no atao hoe finoana avereno ny finoana tehirizina amin'ny fieritreretana madio zavatra mahafinaritra Hébreu 9:14 dia mampianatra fa ny rahan'i Jesosy manadio ny fieritreretana rehefa heninao zany ohatra ny tena miady mafy ianao manadio ny sainao sy ny fieritreretanao eo amin'ilay fiatrehana ampinoana ny zavatra zay tokony ataonao afaka miantso ny rahan'i Jesosy ianao manadio ny fieritreretanao atonga anao hiainga vaovao eo indray miaraka amina fieritreretana madio sy finoana voatahiry inona sisa le fahatelo maharaka tsara androany fahalao mpampianatra fahalao fanamasina alleluia misy tia eno ve avereny hoe tehirizina amin'inona mivavaka pastora hoe Kolosiana 4:4 ny anaran'i Jesosy mahareta ny fivavahana miambena amin'izany amin'ny fisaorana
ny vavaka tehirizina amin'ny fisaorana. Avereno, ny vavaka hoe tehirizina amin'ny fisaorana. Le vavaka sain'Andriamanitra iainanao isan'andro zany tsy voatahiry azy io. Tsy mitahiry ny tenany le izy fa ianao no mampiasa ny fonao mba ho voatahiry le fiainam-panahy omen'Andriamanitra anao. Zay mahatonga izy nampidirina ho isan'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoana izay, rehefa ianao hoe ohatry mikatso le vavaka, dia inona na sandratra? Tsy amin'ny zavatra mahafinaritra ihany, fa amin'ny zavatra nan tsy mahafinaritra azy. Satria fantatrao fa rehefa eo an-tanan'Andriamanitra araka le vavaka nataonao ny zavatra anankiray, dia izy ny miditra an-tsehatra mikarakara sy mifeny zavatra rehetra atateraka an'le valiny tamin'izay nangatahanao, na tsy takatry ny sainao azy amin'ny fizotran'le izy, sur ianao fa tsara izy, mpanao tsara izy, ny valim-bavaka ho avy eo tsy valim-bavaka ratsy, valim-bavaka tsara. Tsy valim-bavaka loza, valim-bavaka fiadanana. Tsy valim-bavaka araka ny maha-olona, fa valim-bavaka araka ny maha-Andriamanitra an Jesosy. Amen. Alleluia. Eksama. Tehirizina amin'inona le fitiavana? Amin'ny fankatoavana. Isaky ny manaiky ianao ny ankatoa dia voatahiry ny fitiavana. Hozy izy le Matthieu 24:12 ny tenenin Jesosy, no ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavana maro. Miverena mankatoa, mianara mankatoa, Ramsesy Ramatoa, tafiditra daholo tsika rehetra. Miverena mankatoa. Aza manontany mankatoava. Aza manakatra mankatoava. Aza mangatakandro mankatoava. Aza bezizo, aza miziriziry mankatoava fotsiny. Ho ambadika izay voatahiry le fitiavana, dia tadio tsara fa raha voatahiry le fitiavana. Mahafinaritra be Korintiana 13, 1 Corinthiens 13, zay ataonao rehetra ka raha vao misy fitiavana dia voarain'Andriamanitra. Ao misy navita ao nanolotra ny tena nodorana. Hozy izy Paoly apôstôly, raha vao tsy aloava ny fitiavana, dia manina hozy izy? Zava-poana sy tsinitsiny tsika rehetra zao dia tsorono mandidy tsy andeha hanolotra ny tena tsika hodorana. Zany hoe mbola le fanolora tena tsika ho tsorono mandidy zany mbola tsy ohatran'le 1 Corinthiens 13 akory. Aloha tsy mavita. Hoe hodorana ve? Tsy haiko ianao mijerijery anahy io. Manaiky hodorana. Fa le 1 Corinthiens 13 miteny fa nisy olona nanaiky an'izay fa tsy nisy fitiavana. Dia sady tsy ny raisina tsy ny tombony. Mila vavaka ny zavatra rehetra. Aza lefa lavitra be. Ianao ty vao milatsaka fotsiny le fehezanteny tonga dia lasa hianjana be mihitsy le zanak'Andriamanitra reto. Ny fitiavana tehirizina amin'ny fankatoavana. Ny finoana tehirizina amin'ny fieritreretana madio. Mianatra ao an-trano ao an-trano ao an-trano mipratika an'io zalahy. Ohatra ty fa tsy ho any aminay matoa mitantarany any amin'ny tanàna tsy voatery. Ohatra teny ianao hoe tena sosisy ny lokantsika ratoandro. Maily izy. Ahoana ary hitehirizanao finoana anatina sosisy may nefa mba efa sacré anao no maliny iny. Misy ray mpanakaviana to dia mahafantatra izay zavatra teneniko izay sacré anao mba hisy sosisy ao tanàna e. Azonao antika tongavany e. Maily izy. Dia ahoana fietretana madio hatrena an'izany? Dia misaotra Jesosy fa recette vaovao, saucisse grillée, sy saucisse fumée. Hitanareo ve tereo fotsiny tsy hanafotoana anao izy ohatr' izany. Tenena akaikinao ohatr' izany anie le izy e. Ty resaka ty tsy resaka hoe mikisiditsidina fotsiny mahafinaritra tsika miaraka eto. Tsy tsika miaraka eto anie le tena mahafinaritra e. Fa le anao mandray an'le teny dia mampiatra an'le izy any amin'izay misy anao any. Io finoana io tsy tehirizina amin'ny alalan'ny fanatitra. Hoe andro marina tena reko be mihitsy ny Andriamanitra no mampanao mila an'ity zany. Zay te ho voatahiry finoana. Azavaina tsara izy mba ho azonao. Zay te hatahiry ny finoana dia samy manao anaty valopy.
mazava ho azy moa zany fa matoa matevina ny valopo voatahiry elaela kokoa zany ny finoanao. Te miverenao amin'ny teny tsy vola le izy, fietretana madio le izy, ary tsy ezaka avy amintsika fa rahan Jesosy le izy. Mazava zany pasteur. Ka amin'ny atrehantsika isan'andro zany tandremo fietretanao. Teneniny akaikinao tandremo ny fieritreretanao io hoe. Fa raha tsy fehezinao io hoe manimba zavatra io hoe. Misy fomba fiteny amin'ny teny frantsay zay hoe concours de circonstance. Dikan'ilay concours de circonstance dia ohatrany hoe mifanojy le izy nefa tsy marina le izy. Tandremo zany. Verenao amin'ny Jesosy, miantsony rany, tehirizy zay nomeny anao, dia voatahinao. Koa satria nisy ny nafarana, nisy nefa tonga, ary indrindra tonga izay nafarana. Tikanao hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary a. Avy hatrany to dia hiditra ny amin'ny message apetraka Andriamanitra ny ambavan'ny mpanompony. Tonga soa pastora Rodolphe Dafny Arivo, malala an'i Kristy. Dao tsika hitsangana reto ary. Alléluia. Dao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo indray any amin'ny fotoanandroany. Isaorana ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Milaza fa ho tonga aloha amin'ny valo ihany vao tonga eto. Misaotra ny tompontsika andao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompo. Alléluia. Tsy hoelitsika dia andeha hiazakazaka anao croisade amin'ity herinandro ity. Ny croisade anisany hoe voalohany amin'ity taona ity. Ohatrentsika ny tsoromandidy amin'ny zomasy asabotsy ho avy izao. Zany tsy mahafoana amin'ny fotoanantsika fa saingy sabotsy fotsiny tsy misy trano bypass no atao fa ato amin'ny tranompokon'olon'Analakely ny zoma hariva sy ny sabotsy maraina. Fanamarihana kely fotsiny zay mba ahafahantsiray avy tsy hoe afa aoriana an'iny dia miverina soamantsara ny bypass ihany indray ny sabotsy maraina. Ny zava-dehibe dia tadio hoe betsaka ny fanontaniana mipetraka. Dia ahoana moa zany zao le miracle atao rally reny tsisy tsony zany reny. Sa inona ny tena marina ao ambadiky le croisade zany zao fa ampitodiany any amin'ny olona an'Andriamanitra fotsiny zany ny olona dia rava ny lanonana sa misy vavaka ao amin'ny marary sa ahoana. Dia be le fanontaniana apetraka reo dia zay fanontaniana zay mihitsiny ny hovaliako ato anatin'ny sekolim-panasitranina androany maraina. Ampio zay fanamasina androany maraina hoeto zay mifahendrenao androany maraina mba homena voninahitra manokana amin'ny zavatra rehetra zay tanterahanay ny anaranao. Tsy voana amin'izay zavatra ndrasanao fa mba araka ny sitraponao ny zavatra rehetra. Fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahafenoana. Matoanao olombelona eto ambonin'ny tany androany dia manana tanjona ny amin'ny fisianao io eto an-tany Andriamanitra. Averiko neta amin'ny herinandro ity dia nametraka lahara-pahamehana anankitelo samihafa ahako zay endrika amantarantsika ny eo am-pon'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Voalohany ny fanomezan'Andriamanitra lanja ny toe-panahy. Ny toe-panahy dia ambony lavitra noho ny zava-panahy. Satria ny toe-panahy no manome antsika antoka amaly ny mission an'i Jesosy Kristy hamonjy antsika mba hahafahantsika mahavoatahiry ny fiainana mandrakizay. Azony ny famonjena, azony ny mandrakizay. Ny zavatra sarobidy amin'i Jesosy, tena sarobidy amin'i Jesosy, mihoatra lavitra noho ny asarobidy ny zavatra rehetra. Everinao fa sarobidy ety ambonin'ny tany ny amin'ny namoronan'Andriamanitra anao sy amin'ny maha olombelona anao dia ny anananao antoka ny mandrakizay miaraka aminy.
very ny mandrakizay ianao anie ianao ry olombelona zay ny natongavan' Jesosy ho nofo naka ny endrika ao satria tsy tia eto ambron'ny tany mandalo ity ny atao hoe fanaperana iainantsika mandalo zao tontolo zao mandalo ny filany zao tontolo zao fa zemanao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay noho izany ny sitrapon'Andriamanitra dia ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra satria antoka ho amin'ny mandrakizay atsika zay no mahatonga atsika mila miavana amin'Andriamanitra rehefa miavana amin'Andriamanitra ianao tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia mety ny zavatra rehetra atsangany an-tanan'izay mandeha noho izany ny toe-panahy sy ny fiainam-panahinao dia ambony sy mihoatra lavitra noho ny zava-panahy atsika porofony zany tamin'ilay jiolahy anankiroa teo ankavanana sy teo ankavian'i Jesosy le jiolahy teo ny anankiray nila mesia monjy azy ho afaka mifangiry firiana ara-nofo teo amin'ny hazo fijaliana ny saina izy zany mesia zany dia mpamonjy azy amin'ny fangiry firiana eo amin'ny hazo fijaliana natongavany raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia vonjeo eto amin'ity fangiry firika eto amin'ny hazo fijaliana ity ho hiala eto dia avy eo vonjeo koa ny tenanao famonjena voafetra amin'ny tamaso no nameran'le jiolahy ny fahefana mahamesi an' Jesosy fa le jiolahy anankiray nanana vision lavidavitra kokoa namaly an'le tao am-pon'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona samy jiolahy reo fa ny anankiray nanapahatakarana ny mandrakizay ny anankiray voafetra teto ambonin'ny tany dia ozy izy Jesosy eo ozy izy mba tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao todika Jesosy dia nijery manapahatakarana mihoatra lavitra no ty tamaso ty tovolahy ty satria mamaly an'le kritera mpamonjena mametraka ny zava-panahy sy ny toe-panahy ambony no ny zavatra rehetra dia ozy izy Jesosy hoe anio dia anio ihany dia eo namiko any paradisy ianao ny sarobidy amin'Andriamanitra dia tady teo ny fiainam-panahintsika tafahorona sy tafatoetra ao amin'ny sitrapony zay ny lara-pamena amin'Andriamanitra aloha ao tsara ianao zany eto ambony tany rehefa nateraka indray dia karazan'olona tsy natao hiaina amin'ny fiainana tsotra ohatra ny fiainan'ny olombelona misy eto amin'izao tontolo zao fa karazan'olona natao hiaina ny fiainam-baovao raha misy olo amin'i Kristy dia olom-baovao izy ny fiainam-baovao dia tadidio i Adama navoaka izy ny namoaka ny olombelona hiala tao amin'Andriamanitra Adama faharoa napiditra Kristy napiditra anao ho ao amin'Andriamanitra zany hoe zay navoaka ny Adama no nampidiriny Kristy dia ndao ny atsika isaina seritreritra raha ohatra zao ny vehivavy be voka mananjanaka izy dia rehefa mananjanaka izy ka andeha hivoaka ny ivelany dia passeport ray no mitondra an'izy mianaka raha mbola ho amboaka ny zaza fa voateraka ny zaza dia tsy maintsy passeport roa ao a raha voateraka ny zaza dia tsy maintsy manana passeport ho an'le zaza fa raha mbola ho amboaka ny zaza dia ny passeport ndreniny no mitondra azy satria ao amindreniny no hitoerany rehefa vity Adama dia niezaky ny naleo tena naka ny safidiny dia nivoaka ny fanatren'Andriamanitra ny olombelona fa rehefa ny sain'Andriamanitra ny amerina ny olona ao aminy handray famonjena dia nalefa n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ny zanak'olombelona raha misy olona ao amin'ny Kristy ohatrany hoe raha misy zaza ao amin'ny reniny ny karazantsika vaovao dia karazana tsy natao aleo tena tsy misy an' Jesosy fa isika miaina ao amin'i Jesosy
jesosy no atmosferanao vaovao tsy marety eka ao an'andriamanitra dia rehefa ao amin'ny kristy anao satria ao anaty ao amin'ny jesosy dia ny dikan'izay izy no mitondra anao ny pasiporiny no entinao satria amin'ny anarany no movementanao rehetra zay no mahatonga antsika manana anaram-baovao tsy afaka nanaksenao ibaiko ny zavatra rehetra raha tsy mananantoka ianao fa manana an' jesosy ao amin'i jesosy ary mampiasa ny anaran'i jesosy ao tsara napiditra antsika eo amin'ny kristy andriamanitra mba hananantsika fihavanana aminy zany zao no nanondrahana anay mesazy tokana ny nanondrahana anay raha ny tena marina tsy nitory aminao fa mahay ny zavatra rehetra izy fa ny anambara aminao fa mihavana amin'andriamanitra ny ianao tondra ny teny fampihavanana ary io teny fampihavanana io no antoka nanantsika firaisana aminy zay no mahatonga ny révélation en communion ho révélation faratapony indrindra ho misekoly ny fiarahanao amin'andriamanitra sy amakivakinao an'ity fiainanyity mandra-piavinao eny amin'rao an'lanitra itsena azy alleloia ny révélation en communion dia manaitra atsika fa ny fiombonantsika amin'andriamanitra dia ambony lavitra noho ny fahalalantsika n'andriamanitra sy fiarahantsika amin'andriamanitra fotsiny hoe miaraka amin'andriamanitra mahalala an'andriamanitra tsy mijanona treo ny sekolontsika fa mila manapatsapany ianao ao anaty fa manana firaisana amin'andriamanitra lalina ao anatinao zany ny reto hoe no mahatonga ny asarobidy ny toe-panahy ho ambony satria ao amin'ny toe-panahy andriamanitra ny mahazo aina maneho ny fisiny amin'ny alalanao izy ny maneho ny fisiny amin'ny alalan'ny fisinao rehefa mety ny toe-panahinao zay no mahatonga ny apôstôly petera nanoratra fa efa nomeny herin'andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra satria ny toe-panahy araka an'andriamanitra no mitahiry sy mifeny zavatra rehetra momba ny fiainana fonombola tafatoetra tao amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra damaseva dia nanaiky azy ny zavatra rehetra satria ny zavatra rehetra dia natao anaiky izay manaiky an'andriamanitra fa rehefa niodina tamin'andriamanitra damaseva dia niodina tamin'ny damaseva koa ny zavatra rehetra lasa nanliona azy zay nyrokahatra tehinan'olona satria ny bokyny Isaia dia milaza fa nyrokahatra ny liona fa lasa carnivore ny liona niova ny apetihany rehefa niova ny toetry ny olona ka ny toetra miazona autorité toe-panahy miazona ny autorité an'andriamanitra sy mampahazo aina ny fanapahan'andriamanitra ao anatin'ny olona halleloia rehefa tafahorona le toe-panahy dia miovatra amin'ny apetihany biby dia hitanareo raha nyrokahatra ny liona lasa ninan'olona mpiodina atao hoe adama zay nanipy any daniela tao andavaky ny liona mbola voapirofo fa liona mihinan-kena natsipitao no nanipazana an'le olona fa rehefa niova nijery toe-panahy manana an'le fruit de l'esprit i adama dia zao ohatrany tsy nahita hena ny liona fa nahita vokatra avy amin'ny voankazo fruit de l'esprit vokatry ny fanahy natsipy daniel tazatazan'ny liona fotsiny satria verina tany edena ny apetihan'le liona tao anatina moment fohy fotsiny fotoana fohy satria daniel ny tao donc ny commande ny appétit ny commande amin'ny autorité misy ifandraisany amin'ny fanekenao ijoro amin'ny toe-panahy azonareo le izy mahazo aina ny zava-panahy rehefa mety ny toe-panahy ary rehefa mety ny toe-panahy na ny appétit an'ny liona aza kitian'andriamanitra dia hitanareo zay ireto hoe misy olona anankiroa samy hafa ry zalahy samy mpanompon'andriamanitra izy roa lahy reo fa ny anankiray olombavaka feny fiankinana amin'andriamanitra ny anankiray olo ny hery tia mampiasa zava-panahy tsy misy toe-panahy izy le anarandreo samson ary ny anankiray
Daniel. Samson ao amin'ny mpitsara toko 7-20 rehefa andeha ny andalana angataka ny vadiny eo any amin'ny Filistina any amin'ny taranaka vehivavy amin'ny Filistina ndray aman-dreniny teny andalana liona ny atake azy. Liona ny atake azy satria hitany liona hoe azo atakena na mpanompon'Andriamanitra aza feno ositra. Ny ositra tsy sakana ho an'ny Satana tsy atakenao. Fa ianao fotsiny manana hery ao anaty rehefa manam-pahatsapana hoe ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mampiasa ny anaran'i Jesosy fotsiny. Fa tsy voatery hoe manana communion amin'ny Jesosy. Ainy ry manetsikery. Satria Samsona tsy tsara fitondran-tena. Hitantsika ny tantaram-piainan'Andray manontolo. Noho izany manana vavahady misokatra sy midanadana azony liona atakena tsara. Izy zany dia tsy miraharaha izay lazain'Andriamanitra amin'ny fahasokafa amin'ny varavarana maso miditra ny karazana ataka rehetrarehetra fa tsika koa hijoro amin'izay andehanantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany angamba. Tsy angano ny tanan'izay miaino. Tonga ny liona ny ataky nanetsikery Samsona ny tanany no namavatra ny vavan'ny liona satria rehefa mietsika ny herin'Andriamanitra dia naseho teo amin'izay mety hoendriky ny tsy fahataterahan'ny olona anankiray hoe Samsona mampiavaka ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny olona voahomana ao amin'ny anjara voatendry ny ray aman-dreny nanomana azy ho nazirita ary ny hery teny amin'ny volony fa tsy tao anatiny. Azonareo mipetraka ilay izy dia ny olona fanekena voatahiry ny mahatonga le vokatra tsy takatry ny saina mamaly tao amin'ny Samsona feno ositra. Daniel indray olo mivavaka tsy ny liona ny atake azy fa izy nalefa tany andavaky ny liona. Tsy mitovy le izy. Ny ray natake ny liona, ny ray nalefa tao amin'ny liona. Ny ray ny liona nanantona azy fa ny ray izy nanantona ny liona. Fa zao na samy hafa n'izy roa lahy. Le anankiray aingana manetsikery fa ny anankiray aingana sy mavitrika ao anaty communion fiankinany amin'Andriamanitra ambivavaka. Atsangany ny tananao fa hotoizako amin'izay le izy. Reto mampiavaka ny zareo. Samsona mila nampiasa tanana, mila tsemboka, mila mampiasa hery, mila mifampitolona amin'ny liona vao mahita vokatra. Daniel tsy manan-draharaha ifandraisany amin'ny liona fa mifampijerijery fotsiny ary ny liona indray sady tsisy potika eo ny tsisy rava fa mihavana ny liona sy Daniel. Tadrisidrisina ny liona tao izy, lasa ny lalao nonorsa liona izy. Velona. Azonareo mipetraka ilay izy? Satria ny communion dia mahatonga an'Andriamanitra hijoro hiady ny adinao tsy ao anaty fisasarana. Mandresy tsy miady izay manana communion raha mandresy ao anaty ady izay mitoky amin'ny ositra. Nareo ve tsy mino hoe Andriamanitra tena Andriamanitra e? Amen. Ary Andriamanitra rehefa hanao zavatra dia tena ataony amin'ny kitsopo tsara mihitsiny anaporofony amintsika fazanantsika, asan'ny tanantsika, adidintsika. Amen. Ary rehefa adidiny ianao dia mijoro mihitsy izy amin'ny fahasaro-piaro miady ho anao hatramin'ny farany satria ianao mahatoky azy, ianao mijoro azy ary ianao vonona anao izay sitrapony hatramin'ny farany. Kampo tsara toko 7-20 sy ny Daniel toko 9 zavatra anankiroa tena samihafa mihitsy natreno ampanompon'Andriamanitra anankiroa samihafa. Zay samy nampiasain'Andriamanitra fa manome songadina kokoa no mahasarobidy ny olona miankina ao anaty communion amin'Andriamanitra sy ny olona mionona fotsiny amin'ny fanomezana zava-panahy. Tanareo, ny toe-panahy, ny afatra androany zany, ny asarobidy ny toe-panahy raha oharina amin'ny zava-panahy. Zava-panahy no nomenan'ny Samsona, fa toe-panahy no nijoroany Daniel. Samy mpanompon'Andriamanitra miadikady tamin'ny liona samy hafa ry zareo. Tsy nitovy mihitsy ny sehoany fandresen'izy roa lahy. Samsona niady sy mifampitolona tamin'ny liona tanapolo. Daniel niady nanohatra liona, tsy nanohatra liona fa natsipy tao andavaky ny liona
tsy tamikery, tsy tamitanana, tsy tamin'inona fa natrika atao anatin'ny lavaka liona fotsiny. Ny antony tsy mitovy ny toerana sy ny communion nisy an'izy roalahy. Samsona feno hery ary zay voarainy tamin'Andriamanitra nampiasainy. Daniel kosa nitoky tamin'ilay Andriamanitra mifidy sy niantso azy ary nananantoka tao anaty vavaka zay nasandrany fa ny Andriamanitra zay ivavany dia mahavita miaro azy amin'ny lavaky liony. Samsona rehefa nitoky tamin'ny hery dia manetsika zava-panahy satria zatra sy nino tamin'ny fampiarana sy fampiasana ny herin'Andriamanitra fotsiny zay voarainy tamin'Andriamanitra. Fa Daniel kosa nanomana ny fony yankina sy toetra ao anaty fiombonana matoky an'Andriamanitra zay nivavahany sy nametrahany fiainany. Zavatra roa tsy mitovy ireo. Samsona mampiasa sy manetsika hery fa Daniel kosa mampiasa ny fony amin'ny fiankinany tanteraka amin'Andriamanitra. Zay ny mahatonga azy mivavaka isan'andro, fa zany mahatonga ny Samsona tsy mivavaka mihitsy. Satria ny eritreretin'ny Samsona hoe ny fisehoan'Andriamanitra ny fiainany dia ny fampiasan'Andriamanitra azy. Zay mahavoafitaka rehefa tonga Matio 7 hoe raha ho avy amin'izay dia hoe fa namoaka dia mita amin'ny anaranao zay. Tsy antoka hitahiry ny mandrakizay ianao, ny fahavitrianao mampiasa hery. Fa antoka hitahiry ny fanatrehan'Andriamanitra lalàny ianao, ny fahavitrianao mampiasa fo ao anaty communion miankina amin'Andriamanitra ohatran'ny Daniel. Atsangano aloha ny tanan'izay mandre. Amen sa tsy amen zany. Samsona nandresy liona tamin'ny hery fa Daniel nandresy liona tamin'ny vavaka. Eno ene Daniel tsy hoe nandresy liona satria tsy mifampitolona tamin'ilay liona izy tao anaty tsy hoe nandresy liona izy fa Andriamanitra nandresy nanakombona amin'ny vavan'ny liona rehefa tonga tao Daniel. Zany hoe ny olona ampy communion tsy misasatra fa mitazana problème mava fotsiny. Fa ny olona mitoky amin'kery mila mampiasa ny herin'Andriamanitra mifampitolona amin'ny ady atreny mba azahoany fandresena. Tsy mitovy zany. Raha tianao ny andresy tsy miady hatramin'ny farany, manatsara communion, miraisa amin'Andriamanitra, omeo le toe-panahy. Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Io tsy hoe nandresy liona tao anaty lavaka Daniel. Fa Daniel nandresy liona tao anaty vavaka. Tsy tao anaty lavaka izy ny nandresy, fa tao anaty vavaka izy ny nandresy. Rehefa ampy ny fotoana ivavahana dia miaina ny fotoana isasarana. Rehefa feno vavaka ianao, tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao, rehefa ampy ny fotoana ivavahana dia ahenan'Andriamanitra ny fotoana isasarana. Zay mahatonga an' Jesosy manam-potoana ivavahana mihoatra no fotoana isasarana eo am-panompona. Rehefa feno vavaka izy tany am-pitokanana, mandeha izy na ny akanjony fotsiny aza ny kitiny marary dia sitrana. Satria tsy le fanasitranana no anto pisiny fa ny ombona amin'ny rainy. Rehefa tanteraka ny fiombonana amin'ny rainy, tsy avelan'ny rainy isa satria izy any anaty asa. Fa maika ny ray ny ombona amin'ny zanany satria ny mahamaika an'Andriamanitra ianao fa tsy le problème ovana. Atsara ohatreo ny fametrahana an'Andriamanitra ho totoana mahana olana fotsiny. Tsy vaolana no ilantsika an'Andriamanitra fa fiombonana alalany atsika. Fiombonana no ilany atsika. Enao ny fatoany. Efa impiry moa tsika ny nahazo lesona fa tao anaty lakana ane rehefa nisafotofoto ny rivotra sy ny tafiotra. Tsy afa-po Andriamanitra tamin'ny fanairana azy ampitsahatra tafiotra. Nahazo pakekely zareo, inona ary mahazo anareo ry kely fonony ahoana. Zany hoe tsy faly Jesosy fa nataony ihany le izy. Satria tsy mendrika mihitsy no an'ny olona atao hoe zanak'Andriamanitra ny tavatra sy le fahatsapana miatika n'le zava misy atonga anao hipanika. Tsy tiany Jesosy mihitsy mahita anao mipanika nefa ao izy.
Halleloja. Fa rehefa nandeha teo amin'ny sekoly tsy fanaperina ka le rano mampitahotra fa natao hitsahana. Rehefa mibanjina an' Jesosy fotsiny, hitanareo, mibanjina an' Jesosy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Nandray ilay izy tsy ny finoana no mihetsika ao anatintsika fa tsika no mitady finoana maro toerana ao anaty olana atrehana. Mitotototo ianao satria finoana heverinao fa avy aminao no andresenao ady. Fa rehefa mibanjina azy ianao tsy ny finoanao fa izy no mampiasa ny finoany amin'ny alalanao. Izy ny tompo sy mpanefa n'ilay finoana fa tsy ianao. Zay mahatonga ny Daniel mitsahatra satria ao anaty communion fiadanana nomeny communion. Fiadanana nomeny communion. Fa tsy fahatsapana hoe bokina be miatikady ianao. Ianao miterana an'le sensation hoe vitako. Dia rehefa tsy vita tampoka amin'izay ary azy ianao Andriamanitra. Tsy le ianao hoe mahatsapa-tena hoe ianao be finoana. Zany hoe mahatonga nyreny, hitanareo ny finoana reny mpanompon'Andriamanitra instable. Lasa mametraka ny toerany ho mahery be, hita maso hoe tena manana ny finoana be, hisongadinany fa izy ny zanak'Andriamanitra miavaka noho ny hafa. Tsy zay le izy, tsy finoana mampirehare fa ndrao atonga an'Andriamanitra amelan'le tsilondray. Satria amin'Andriamanitra tsy Paoly ampiasaina fa Paoly manetry tena. Korintiana faharoa 2:7. Fandrao irearea dia nasiana tsilo teo amin'ny nofoko. Fa noho ny apetsaky ny fanambarana. Fa misy fotoana ianao indraindray zany, na io zava-panahy atao hoe révélation io azy, no mampireharehanao dia amin'Andriamanitra mitovy ihany ny olona mpanan-karena mirehare sy ny olona manana révélation mirehare. Dia alohan'Andriamanitra tsy nijery Paoly salama eo am-panompona fa Paoly marary manetry tena misy tsilo mba hitehirizana amin'ny fiainam-panahiny satria ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy Paoly salama fa Paoly tafita somatsara ao amin'izay mandrakizay alalany amin'ny Paoly. Rehefa takatra ao zany eo amin'ny sekoly ny fanomponao an'Andriamanitra dia ho karazan'olona anetry teny ianao eny andala mpanompona an'Andriamanitra. Manetry tena. Fa maninona manetry tena? Manetry tena ho azy satria me manomboko menao lanja izay sarobidy amin'Andriamanitra. Inona ny sarobidy aminy? Toe-panalo. Amen. Zany mahatonga ry Daniel tsy nandresy liona tao anaty lavaka fa nandresy liona tao anaty vavaka. Rehefa nandresy tao anaty vavaka dia aseho mpandresy eo anaty lavaka. Aseho mpandresy eo anaty lavaka. Tsy mampaninona fa ny fahefany zay nanipy mametraka ny lavaka ho fanaperana. Fa zay natsipy ao anaty lavaka nomena fahefana mba hitsetra le nanipy. Satria tsy amin'ny amafo ny zavatra mitranga no mitoetra ny fanapahana sy fahefana. Fa ao anatina toe-po miatika ny amafo ny zavatra mitranga mba hanomezana fahendrena ampisongadina n'Andriamanitra ny fisiny eo amin'izay misetrasetra ny nanipy tao anaty lavaka. Jereo ny masina eo akaikinao omeo voninahitra ao anatiny io ady io Andriamanitra. Mahazo toy ianao mivavaka hoe dia andresy anaty lavaka. Mahazo toy ianao mijoro hoe dia tsy homainy ilay laforo hoe. Halleluja! Ka hitanareo ny zava-panahy rehetra ohatry ny men'Andriamanitra zava-panahy tsika. Fanomezam-pahasoavana hoentina manasitrana, fanomezam-pahasoavana hoentina mahana olana, tenim-pahalalana, famina ny mirakla, fahagahagahana, famantarana, reny rehetrarehetra reny. Taimboraka reny raha tsy neloavany toe-panahy. Na ianao eo amina telekomando ohatran'ny Samsonina fotsiny. Ohatry ny lalao zavatra virtuel zany, telekomando ohatry ny miaina ny anaty ralianao nefa tsy tena izy le izy. Dia mahazo voalohany tsy game over zany ianao fa tafiditra. Ny fahitanao azy
fa tsy hainao mihitsy le izy fa raha anatin'le toepanainao dia miaina ny réalité ny zava-misy satria Andriamanitra no mitondra amany alleluia ny lesontsika tadiofa ny fahefany Daniela tamin'ny liona dia tsy niseho tao anaty adina trehany fa tao amin'ny toerana miafina loalika miforotra tamin'ny vavaka isan'andro satria misy ny ady azo resena amin'ny fampiasan-kery fa misy kosa ady tsy mety mihitsy fa misy limity tsy mety mihitsy fa misy limity le ady amin'ny hery io fa eo atreo io hery io misy fotoana mikatso amin'izay fa mila assistance amin'izay ianao dia zay na tonga an' Jesosy ny teny iny karazany iny dia tsy mety miala mihitsy raha tsy mahita olo loatra ny Daniela olo mivavaka sy fifadikana misy fotoana zany eo amin'izay Andriamanitra nanao demande hoe aiza ny communion dia ndao ny atsika eritreritra maty natsanga amin'ny Paoly rehefa nampiasa azy Andriamanitra jamba mahita zay couleurna fantatra hoe fa ny hompamantarana ny ainan' Jesosy dia nasehony amin'ny Paoly daholo fa Paoly indray mitratra farany amin'le tsilo ary nangataka fa tsy mivaliana donc tsy fanaperana le gifta na le fanomezana tsy fanaperana ny gifta na fanomezana ao amin'ny sekoly mpanompona zany mila mitsindrana hoe hoaiza ny farany fanompoko fa tsy hoe maka plaisir ao am-panompona satria ampiasaina il faut faire attention mila mitandriny mila manana fomba fijeryntsika hoe tompo hoaiza ny alehako inona no ataoko alalànao avy zao fijoroako zao fa raha vo en danger ny fijoroanao hitanao hoe tsy tena mbola tanterako amin'izay lan'Andriamanitra azy aza maiky ny ampahery fandana mandoalika aloha na petera aza bedy ozy izy rehefa bebaka ianao vo ampaherezo ny raha lanao zao reto aza modomodo mivavaka io modomodo mivavaka io ny mandreraka na mivavaka tsika na tsy mivavaka tsika fa zaho miteny aminao mivavaka aza mitsahatra zay fandresena mambavaka sy efa nandoleanao dia natao horesenao eo am-pijoroana satria efa resy mialoha ny olona mpivavaka sy tsara fiombonana dia hombahan'Andriamanitra hatreny am-pitokonana naiza le ninona atao rehefa tsara fiombonana dia mpandresy ianao ny efa nalaminao teo am-pandoliana dia tsy fahavalo andresy ianao am-pijoroana zany tovy amen dikan'le loalika miforotra mandamina miaraka amin'Andriamanitra ianao ary rehefa nalaminao teo am-pandoliana io dia resenao eo am-pijoroana ary tsy afaky ny andresenao mandrakizay Samsona mahery fa tsy mahitsy tsara eo am-piombonana tamin'Andriamanitra izy Daniela mety hita hoe malemy sy sotrany hoe mora samborona kely zany jereo hoe samy hafa be ny arrestation andry zareo ny arrestation Samson vety vety fatoranao izy tapaka daolo fatorana tsy azonao anaovana arrestation zany satria olony force Daniel ondrokely eto tonga dia voatonga eto asamborina tonga dia ny tanany natorona dia andao entina grizariza be dia ohatran'le Jesosy nentina hoe nandavaka liona re satria reo manodidina azy reo fa ny alasy sy ny kendry zay amelezana azy daolo malefaka fa danja be le power Alléluia. Ohatrany malemy zany azo samborina morana tsy mpitondavaky ny liona fa mpiakohaka marina feno fanatrehan'Andriamanitra aleoko malemy ohatrany resy hita maso fa feno fanatrehana toy izay mahery ao anaty fanosorana tsisy fanatrehana
satria tsy natao hitoky amin'ny hery fa natao hitoky amin'ny tompony hery. Tsy natao ametraka ny lanjan'ny fanomezana ambony no mpanome. Tsy natao hijery ny zava-misy amin'ny fomba fijeriko fa amin'ny fomba fahitany azy. Zay mahatonga mandohalika ahitako zay hitany sy iainako ny fanatrehany ipetrahany fatokiko ao aminy mba handianako andresy eo anaty fiadanany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zany no izy. Halleluja. Ny hery dia manaitra fa ny fiombonana manafaka. Ny hery manaitra amin'ny manodidina fa ny communion délivré. Miangavy ianao aza mitady ny be hery fa ataovy izay tsara fiombonana anao amin'Andriamanitra. Andriamanitra hony manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena izy. Ko maneken'Andriamanitra voatoeriny devoly fandositra anao izy. Fanekenan'Andriamanitra aloha vao fahefana amin'ilay ratsy. Fibebahana aloha vao fampaherezana. Misy zavatra atao hoe aloha, teneny hoe misy zavatra atao hoe aloha. Tsy tokony atao any aoriana fa apetraka eo aloha. Teneny eo akaikinao katsao aloha. Fanjakan'Andriamanitra io hoe dia ozy koa izy hoe tamin'ny Petera, teneny izy ozy tamin'ny Petera hoe beba aloha vao mampahery ny rahalahy. Vavaka aloha vao ny andro ray manontolo. Tsy mahaletiaka ho an'ny tompoko. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mahitantsika tafatoetra mpiakohoka marina vao olona besainy. Ka ny communion sy ny firaisana amin'Andriamanitra mifototra lehibe indrindra mialohan'ny fandresena rehetra izay anoheran'ny fahavalo antsika. Ka ny faneho-mpiankinana amin'Andriamanitra tanteraka dia mahatonga azy aneo aminao ny hery sy fahefana amin'Andriamanitra amin'ny feny zavatra rehetra azy. Ary ny intimité nananao amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tafatoetra mialohan'ny fahefana sy fanapahana rehetra izay ampiasany ianao. Ny dikan'izay manana fiombonana. Aoka ny asa arom-piaro antsika dia ny firaisantsika amin'Andriamanitra aloha. Amen. Ka raha manontany misy vavaka avy any? Ie, misy vavaka eo amin'ny marary any. Satria Kristy sy ny fanasitranana tsy misaraka. Izay nisehoany Jesosy dia mahatoky isika fa ny herin'Andriamanitra dia miasa mihoatra noho ny hatramin'izay. Amen. Misy mivavaka ao amin'ny marary, misy mivavaka ao amin'ny olona tsy mitovy. Zay le tiako tenenina. Ny eny amin'ny croisade sy ianao efa atao anatiny tsy mitovy. Ianao le Paoly misy tsilo raha vao tsara ny toe-panahy. Fa le any ampidirina mety kasihany eo eo mba ho tafiditra ho fantsakana. Tsy ho asiana tsilo nefa ny tanjony. Fa ny orona amin'ny toe-panahy daholo tsika rehetra manana fiombonana tanteraka aminy. Zay no mahatonga le fanontaniana hoe mahagaga fa tamin'izaho vao nanolo tena eo ny eo daholo ny zavatra rehetra vao manotoalika dia ino fa valim-bavaka tonga dia mirotsa fa rehefa elaela nanompo an'Andriamanitra misy zavatra ohatran'ny somary taraiky izany fa le olona etika mibavaka indray ny valiny fa za ohatra ny tsirara i pastera. Halleluja. Misy toe-panahy tsy maro toeranao. Nandray tsika ty ametraka ny zava-panahy ao ambony no ny toe-panahy. Ary nandray ny zava-panahy ny tiatsika ho marodrefy anehoana fa miaraka amintsika Andriamanitra. Non. Tsy mitoky amin'izany tsika. Toe-panahy aloha. Ato amin'ity fanjakany ity re tadidio e. Tsy izay mahay mikika sy miantso mafy no mandresy. Fa zay mahalala hoe aiza izy ny tokony hitoetra sy hijoro ao fanjakan'Andriamanitra dia ny fiombonanao amin'Andriamanitra no hamaritra ny fiovoahanao sy ny fahitanao ny fandresenao miaraka amin'ny enino mihitsy hoe metoniny ao anatinao rehefa tsara fiombonana aminy ianao. Zay le izy. Rehefa enao hoe miray fotatena mahagaga fa misy zavatra mitranga. Ny olona rehetra efa tena mitselatra daholo. Vity zany. Fianao ohatran'olona ohatran'ny hoe domelona ve sa nihinana vao manadino. Fa ny olona rehetrarehetra toy ny avelavela ny eloka daholo. Avy any ohatran'iny tsy nefa an'izao nataoko dia ozy ianao reo. Zay indray le nofo fa mamaly ao Zao ny feo an'ny nofo efa maty fa feo an'i Kristy no velona ao anatsika. Noho ny amin'ny fotoana hatreo alohany androany. Amen. Azadino fotoana antsika somary iva ao amin'ny trampokon'olona nalakely
sy ny sabotsy maraina ao an-tranopokony olona analakely ihany ho an'izay tsy afaka mandeha makany amin'ny croisady. Tsara tsodrano ianao hijoro tsara ho voatahiry tsara ao amin'ireo lesona rehetra sy teny mpahamarinina omen'Andriamanitra antsika mitsangana amin'ny toerana misy anao dia voafany amin'ny lanitra ny tananao. Saotra Jesosy ny amin'ny teny androany maraina. Tiakasitraka sy ny mivoninahitra anao zahay ny amin'ny teny fiainana, ny amin'ny teny feno voninahitra, ny amin'ny teny feno fahatsarana izay nomena ao anay. Ao koa voatany tsirairay avy ato amin'ity efitra ity Andriamanitra, na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra. Mba ho feno fahatsaranao izy ireo ka ho fantsona pahitanao ny voninahitra ao amin'ny androm-piainana ny ray manontolo. Ta io manokana ny fiainam-panahy no tena ho tafatoetra amin'ilay toe-panaraka ny sitraponao, anna firaisana sy fiombonana aminao hatrany Jesosy. Zany foana no averinay satria zany mihitsy ny antom-pisinay amin'izao andro farany izao. Ny toetra ao amin'ny Kristy, ny ainao amin'ny Kristy, tsy haino mitabataba an'izao fiainana izao na angiry firy eo amin'ny nofo isan'andro, ho ampahorian'ny filana tsy tanteraka, tsy mahavita mifetena amin'ny karazan-javatra, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao maro mitovy amin'izao tontolo izao ihany. Mba tsy ho jentilisa lavo izay Andriamanitra fa mody hoe manana ny Kristy fotsiny, fa tena ilay olom-baovao mendriky ny aina amin'ny fahatsaranao satria manana fahatahorana anao ao anaty. Ampio amin'ny alalan'ny fananao masina izay mba hiaina ny fahatsaranao ny fiainanay ho voninahitra ao ny fisinay vaovao. Tsy atakalonay ianao fa fiainanay vaovao Jesosy. Tsy atakalonay fa Andriamanitra tianay, efa maty teo amin'ny toeranay ary ny tianay mbola itianay ry tianay hatramin'ny farany. Voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra mbola miteny mandrakandroany. Ho aza ny teny izany Jesosy, ho an'ny tsiray avy izany teny izany. Ho mpiain'ny mpankatoana izy efa tsy ho mpiain'ny mpanadinoka mitaka ny tenanay. Makasitraka Tompo. Amen. Mazoto toerana vetivety anao fanatitsika ho an'Andriamanitra. Halleluja. Dia aorinan'izay, halleluja, aorinan'izay dia halleluja, noho ny amin'ny fanomanana ny croisade sy ny etsetra, tonga dia mba hitsorika kely ny mpitandrina androany aloha. Any mba tsisy dinika kely rehefa avy eo fa ampy izay teny izay. Amen. Halleluja. Atsangany ny tanan'izay mandre fa tena maminao le teny teo androany. Ny ilainao ve le teny? Dia rehefa ohatran'io averiny eniona kely indray mandeha dia anao rery eo amin'ny efitra. Amen. Dia eo ianao mandohalika amin'izay. Eo ianao tsy vita zany io raha tsy mandohalika ianao. Tena ataovy re mihitsy ny Tompo. Zany hatramin'izao hoe tena teneny mihitsy Jesosy, zany hatramin'izao hoe mbola miaina amin'ny zavatra ohatr' izao. Dia mba tonga dia atakeo ilay zavatra hitanao hoe io dia misy feo tenen'ny fanahy masina foana. Vao eo ianao andeha hanao zavatra tsy mety dia misy feo zay tonga hoe ndrety ianao. Atsangany tanan'izay maheno hoe misy feo manohatra azy rehefa misy zavatra. Hita ary fa ay tsy za rery. Ay tsy kesinareo mitovy daholo. Dia rehefa miteratra an'iny Andriamanitra dia manaraka moramora. Ento tsisy olo marina na ray ary. Tsisy afaka hitsara n'izy zany hoe hianina tsara. Fa hianina kosa aloha masina kokoa. Hianina mendrika Jesosy rery ny tanteraka eto. Amen. Dia tsika mibanjina ny Kristy eo amin'ny fahatanterahany. Mihoatra lavitra, ohatra mipetera izy nanaraka an'ilay fampianarana momba mipetera iny mandrapavita fanatitra fotsiny ataoko tsy akely. Malelon Jesosy petera satria tiany Jesosy. Netiny nataony satria ny akamako kosa avy anaovana arrestation nefa fantatra hoe tsy nanao nininina. Ny ray sy mipetera ny sabatra ny kapahany tsara ny sofiny malikô. Nitsana ilay sofiny. Dia izy indray no nibedesiny Jesosy. Petera, izay fanjakana miorona amin'ny sabatra dia raha ny sabatra. Fa sao lazaiko anao. Tsy ohatry izany no fanaovana azy sady latsy Jesosy nijery lesona. Taizao le sofina mipidika teo. Tsofi tsara sao dia rehefa mipetaka lasa taitsofiny ireny. Dia ny sasana izy napetaka Jesosy ny sofiny malikô. Dia gaga Petera nijery ohatr'izao. Misy zavatra tsy azoko. Za ve tena fanapiasa ny foko mba hiaro anao? Sanjay mibedesinao. Sady amin'izay ny sofina lena lako mihitsy ny tonga dia napetany dia zany meny pake. Zao, ndraindray mieritreritra hoe efa mety be ny zavatra ataontsika ho an'Andriamanitra. Fa te hampianatra Jesosy hoe amboniny no ny fihetsepo eo mpanaovana ny fanompoana, ny fanehoana ny natioran'Andriamanitra amin'ny fitiavany. Tafikena me mahery.
mba avahomana ampomieritseritsy tsangany amin'ny toerana misy ianao ary misaotra Jesosy ny amin'ny teninao androany maraina misaotrany amin'ny afatra manaitra afatra mampijoro afatra mampatsiahy ny tenim-pahamarinanao iainanay ny sitraponao isan'andro aoka tsy raha iavy izay tonga eto iaina ny fikorinana zany teny zany ao anatin'ny fony ka ijoro ampahatokiana hiatsika n'ity fotoam-pampakaranyity Jesosy raisiny ho tombo no anay daholo ny zavatra rehetra amin'ny ara-panahy anomezanay voninahitra anao mandrakizay misaotra fa zany teny zany no lazainao taminay mba hanananay fiainana ao anatinay sitrana amin'ny rofinao rehetra afa amin'izay olana mitambesatra rehetra mahitany tanan'Andriamanitra hatrany tongava amin'ny anjara voatendry ro sakana rehetra aoka hiaisotra reo olana mitambesatra rehetra aoka tsy horeny fahatsapahanao noho ny fanatren'Andriamanitra ao anatinao dia mandehana Daniela sy Daniela matoki ao anaty fahendreny sy ny fitantanany fa tsy horava mandrakizay zany ianao hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen. Miala tsiny hatrany tompoko ny amin'ny fahataraikana fa namezaka mandeha aloha zany ambotaiazany aminay tena enzana fa ngamba amanaraka amin'ny dimy sasany tsika dimy hainga samy io tahiny tompo